Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Bavaka isika. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra nanomezanao anay izao tombonandro mpahavelomana izao. Famindram-po mbola fany miaina eto amin'ny-tany. Koa mankasitraka anao zahay, midera anao zahay, tsy noho ny fahatsaranay, tsy noho ny hery tanjaka anananay, zany antom-pivelomana mbola enanay zany, fa noho ny famindram-ponao. Ka izany no anandratanay mihira, ny feonay, idera ny fahatsaranao, ka te hitambatra izay miaraka amin'ireo mponiny lanitra sy ny olo masina rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manetry tena eto anatrehanao Jesosy, matsapa tokoa fa bitika kankana vovoka sy lavenina manoloana ny famasinanao sy ny fahalebiazanao. Mangataka ny endra fo aminao Jesosy, raha iantso ny anaranao fa Andriamanitra masina ianao Tompo, fa tsy ho fahazaranay zany miantso ny anaranao zany Jesosy amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny tsy fahamasinana, fa ny fonay kosa ankehitriny miankohaka manetry tena manoloana zany fahamasinanao zany, ka angorohoro manoloana ny fahalebiazanao. Mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay Tompo, sasao amin'ny ranao madio zahay Jesosy amin'izao maraina izao indray. Omeo anay mpamonjy ny vatsim-panahy indray avy aminao, hitanao fa reraka izay, mavesatra entana izahay Jesosy, omeo anay Tompo, ny teny ny fiainana azahoana isanandro manantona eo amoron'ny rano ny fialan-tsasatra, ahafahanay tokoa mandray ny famelombelomanay na avy aminao, satria ao aminao ihany no mahatsara anay. Ianao ihany no afaka manala ny enta mavesatra ay Jesosy amin'izao fiainana izao. Irao fananao mahery ikasika ny foa mampananay amin'izao maraina izao, azahoanay indray Tompo ny sitraponao amin'ny alalan'ny filazantsara izay aniranao ny mpanompo tsy mahasoa ho torina aminay tsirairay avy. De voninahitra ho anao, aoka ho anao ho anao ny dera ny aja ny voninahitra ny hery sy ny fahefana. Ary aoka ianao hisandratra amin'ny fiainanay isanandro, ary zay kosa iena mandrakariva Jesosy io. Mitenena Tompo, mangetahetanao ny fananay. Aleluia. Amen. Miarahabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ry havana tratra izao maraim-baovao izao indray. Eny ry havana araka ny tonom-bavaka izay nolazaina teo, miantso atsika Jesosy, isika izay mavesatretana mba andeha hiala sasatra ry havana malaly. Zany no ampahirezana atsika amin'ity maraina ity, ka hosokafatsika ny baibolitsika, jerena ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo nisoratany Matthieu, Matthieu toko faha 12, Matthieu chapitre 11, verset 25 à 30. Matthieu toko faha 12, andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 30, vakina zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Tamin'izany andro zany dia namaly Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiko, Tompony lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Fotoana fialan-tsasatra tokoa zao fotoana diavintsika izao ry havana malala. Ary dia miantefa amintsika kosa anio ry havana
izao teny mpitiavana manasa tsika tokoa hiala sasatra amin'izao azakazaka ady mangotraka izay sedraitsika ety an-tany izao. Tena mahavelombolo tokoa ny teny izay lazain'ny tompo eto hoe fialan-tsasatra, fisaharana. Indrindra fa amin'ny olona izay mahatsapa fa tsy kilalao izao fiainana izao. Ka efa niady fo amanaina, matsiaro sasatra tokoa hanatratra ny tonga lafatra ho zanaky ny fitiavan-drariny ho mahitsy amin'izay atao rehetra. Be deaibe manko no takina amintsika ka toa tsy hosana intsony ary miady mafy isika tsy tratry ny aina indraindray miady atrehana. Ka izany no isin'ireo entambe mamola damosina antsika isan'andro liavana malala. Atrakao ny lohantsika ny liavana malala. Izao antsony tompo izay onenatsika, izay mavesatra atsika rehetra na entaninina no hasainy hazeratsika eo aminy mba hitondrany azy. Izany no mahatonga an'izao teny izao. Satria nahoana? Vonikizaka maty Jesosy. Ary isika kosa tiany ho afak'entana. Fa entana inona mo? Entana inona indrindra no tazany tsy maintsy hamonjenatsika faingana? Tsy te hanavakavaka izy, fa izay manakirakirana atsika rehetrarehetra sy ny mampavisatra atsika rehetra no tiany ho entina. Anisan'izany ny sahirakirana amin'ny ara-pivelomana tsy manana ny ampy ka mandreraka ny aina iriny fiaina amin'izao fiainan'izao, marososona ny momba ny olana amin'ny arabola ohatra, ara-materialy. Ny fitaizana ny ankizy izay tsy mora tokoa indrindra ho atsika ty amin'ny tany mandroso. Ary torak'izany koa ireo hitambesana ny adidy sy andraikitra maro samihafa rehetra kanefa mahatsiaro tena ho tsy ampy fahalalana, ho tsy ampy fahaizana, to kely hery, ary koa dia to tsy ampy fitaovana, ary mbola lazainy koa ny mahazo ireo olona izay teizay ny aretina, to tsy mety sitrana mandraka kehitriny, ny malemy amin'ny ara-panahy, aretina amin'ny ara-panahy. Nefa vao maika loza ny fahorim-pon'ny olona izay mba miezaka fatratra kokoa handeha marina araka ny maha-kristianina amin'ny fifaneraserana rehetra, nefa to matsiaro fa irery foany, to matsiaro fa ilaozan'ny afy, to matsiaro fa injena isan'andro, to matsiaro fa potraka isan'andro. Satria dia nahoana? Mahery vaika ny fahotana. Sao mba anisan'izany rehetrarehetra izany izao sianao. Ary dia miantefa amiko sy aminao indrindra ary izao teny Jesosy anio izao hoe makanesa ty amiko. Tsy azo lavina nefa fa misy koa ny olona sasasasany tsy mba miasa fatratra sady tsy mavesatra entana velively mihitsy. Ka raha jerena dia to olona tena efa tapizavatra ny rina, ka afa-po dia afa-po tokoa na momba ny tenany na momba ny fiainany manontolo. Tsy iza ireo liavana fa ireo izay mpikatsaka ny zava-tsontany ny rano fotsiny ka mevitena ho tsy orininninona tsy akory. Tsy miraharaha an'Andriamanitra, tsy te hitady intsony an'Andriamanitra, tsy tonga intsony ny fanadia amin'ny fotoana natsoan'Andriamanitra aza hoe aza mahafoy ny fiarahana roa miangona. Tsy manakolazaina amin'ireo Jesosy,
tsy manakolazaina aminy Jesosy satria dia ny olona toy izany dia efa nanety sy tadiny. Nanety sy tadiny avy hatrany izy raha miantso ny mpamonjy. Eny manana ny ampy izy ary dia tena afa-po. Tsy mila nizaniza hitondra n'izany entana izany. Tsy manana entana izy mantsy. Ny olona toy izany no antsoin'ny Tompo hoe araka n'izao lahateny izao, ny hendry sy ny manan-tsaina. Ary maro izy ireo eny fa na dia efa tao anatin'ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra aza. Loza nefa fa tsy mba ho tsapany na ovina ny tsy ambaratelo ny famonjena sy ny tena fahasambarana. Ary izany indray tokoa dia mampiseho amintsika fa tsy mba vita ny fahendrena sy ny fahalalana ny fananana an' Jesosy Tompo sy mpamonjy. Zany nahatonga azy nilaza hoe inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa averiny iny. Fa ny madinika kosa indray dia na dia tsy enin-kaja manao ahoana azy, fa na dia mila tsy ho fantatranarana akory aza, tena sarambabe ny kitana tokoa reny madinika ireny. Maro ahina sy hivesarany entana ka miaiky fa kely bitika tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sady tsy mahazaka tena. Izy ireo no antsoin'ny Tompo hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary izay nona sy mangetahetany fahamarinana hoy ny Tompo dia omeny toky fa ho vokisana. Ary ny olona izay tsy manamoramora tokoa ny fahotana fa manaiky izany ho zavatra manjary singotry ny aina dia lazain'ny Tompo teny mamy hoe aza matahotra fa momba anao aho. Amin'ny fonena toy izany ry havana no anatonan' Jesosy antsika mandrakariva. Ka tena fialan-tsasatra tsy misy to azy no atolony antsika mba hitokitsika fa tena tiatsika ny Andriamanitra ry havana malaly. Tsy hafa fa noho ny amintsika nge no nisedran'ny fijaliana ny afara tamin'ny fahafatesana izay nodiasan'ilay fandresena mahagaga koa ary dia voatoro tamitsika fa tsy aiza tsy akory ny Tompo ankehitriny fa velona sy miasa eto amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ka mamonjy antsika tsy ho faty ny ota ary tsy ho resy ny fakam-panahy mba hizorany diantsika ho todi-soma tsara ao Jerosalema vaovao. Ka izany no lazainy hoe makanesa aty amiko. Tsy mba fidonana nanam-poana nefa izany fitsarana omeny izany, fa ao koa ny teny izay nolazainy tao faraparany tao hoe eto ny ziogako, ny ziogan'i Jesosy. Ny zioga tian'i Jesosy iantsorontsika ry havana dia tsy hafa fa ny fanaovan-tsoa ary sesiky ny fitiavana sy ny fandavan-tena takina amintsika isan'andro mba hanatanterahana antsakany sy andavany ny adidy rehetra na ny madinika izany na ny lehibe. Zioga mahasoa izany satria ny tsy ho veliko an'ny tena ny irery ihany dia tsy mahasoa ny hafa fotsiny fa ny tena ny indrindra no tsy diso anjara koa maivana tokoa ve izany zoga izany. Eny ry havana, milaza aminao aho fa eny tena maivana raha tena fitiavana no vy miaina manetsika antsika. Ny fitiavan-tena nefa no mavesatra tsy zakanaina satria ny an'ny tena samy irery. Fa ny fiainam-pahasoavana hafa kosa no antsoina hoe ziogan'i Jesosy. Ary fantatra mazava fa ny fanahiny izay efa tsy menatra mitondra izany zioga izany no mahatsapa ny tena fitsaharana angetangetaitsika ry havana malala. Hoentiko ny teny tompony hoe makanesa ty amiko
Ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no anomenareo fitsarana. Omeo an' Jesosy ry havana ny entanao mavesatra, amin'ny alalan'ny fibebahana, amin'ny alalan'ny fiantorahana isan'andro eo am-pototry ny azo fijaliana. Fa ho hitanao, sy ho tsapana, ho hitako sy ho tsapako, fa mora ny zogan'i Jesosy. Ary izay manantona ny tompo, tsy mba misy ho lafo. Azy irery no voninahitra fa atsika kosa ny fialan-tsasatra feno, miaraka amin'ilay mpamonjy tsika, ilay tiatsika isan'andro, nampanantenantsika hoe indro aho momba nareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Azy irery ny voninahitra antsika ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny tompo sy ny fiadanam-po. Halleluja, amen. Saotra Jesosy malalo, makasitraka amin'izany teny mamy izany satria dia tsy miafina aminao ary miariary eo anatrehanao ny enta-mavesatra hoentina isan'andro eny mitanisana teo tokoa izany Jesosy malalo. Tompo, sofa eo ianao sofa eo ianao Jesosy, miara-bata aminay ireo ady mangoditra ka ireo enta-mavesatra izay mitady tsy ho zaka ny lamosonay sy ny lamosim-pananay Andriamanitro. Sofa eo ianao, misintona anay manjakariva tahaka ny nataonao tamin'ny mpanomponao Davida hoe mitondra azy teo amoron'ny rano fialan-tsasatra ianao, namelombelona ny fanahy ianao, satria dia hitanao fa mahantra sy ory zahay raha misaraka aminao. Jesosy fona aminao fa indraindray teo entinay amin'ny tenanay misamire zany enta-mavesatra izany. Zany mahatonga anay matetika to very tanteraka, matsapa fa irery, potraka tanteraka, ary tsy mahita ny famonjenao satria dia tsy apetraka eo am-pototry ny azo fijalianao zany enta-mavesatra izany. Ao ihany koa ny avy ny ponay Jesosy malalana dia manaradianao azy Andriamanitro. Toa indraindray rehefa mandehandeha ny fiainanay Jesosy, to matsapa izahay tompo malala fa tsisy enta-mavesatra intsony manadino anao hoe tsy miantso ny anaranao akory, tafasaraka aminao Andriamanitro. Tompo fona aminao amin'ity andro an'io ty indray Jesosy malala, mangataka ny famelan-keloka avy aminao, sasambranao madio araka ny fampianarana izay noentinao nampitondranao ny mpanomponao tamin'iny alahady iny tokoa hoe hoany amin'izy moa izahay Andriamanitro. Ao aminao ihany no ahitany amin'ny fitsarana Jesosy sy ny fiainana mandrakizay. Ka ankehitriny zahay Jesosy indreto hoe hitondra ny entanay tsirairay avy eo am-pototry ny azo fijalianao satria dia tsy mahaleo tena tompo amin'izao fiainana izao. Metezanao mpamonjy io, amela ny fahotanay mba ahafahanao tokoa Jesosy mibata izany enta-mavesatra izany Jesosy malala satria efa noentinao an'izany 2 taona lasa teo amin'ny azo fijaliana satria dia mitondra ny aretinay ianao ary mivesatra ny fahorianay. Ka mankasitraka anao Jesosy ankehitriny satria mbola averinao aminay fa tsy miova ianao mpamonjy malalako, tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra mpamonjy malala, ndreto ny mpanomponao Jesosy amakivaky ty tontolon'andro androany ity, raha hitanao misy manana enta-mavesatra ao Jesosy mamindrafoka miantray tompo malala amaivany zany entana izany, azahoanay tsirairay avy fitsarana miaraka aminao. Ray soary nitsodrany fitahina izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, fiadanana ny eo an'ny ranay ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony anjaka ao am-potsika. Koa raha mita ny rano ianao dia ombanao ao iny tompo, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafotranao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo, fa izao Jehova no Andriamanitrao dia ilay ray masiny Israely mamonjy anao iny tompo. Mandehana ary tompo amin'izao herinao izao, fa izao iny tompo tia zay tiay ary zay fatra-pitady ahy dia ahiday. Ho anao kosa mpamonjy malala Kristy vela sy masina manan-kery avy amin'ny Nazareta, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, atolotra ianao tompo ny voninahitra, ny dera, ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay, fa ho an'ny mpanomponao kosa ankehitriny ny fialan-tsasatra feno ary ny fifaliana, ny fiadanam-po miaraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Halleluja, halleluja, amen.